Nandray ny fankalazana ny andro maneran-tany mikasiky ny zony mpanjifa ny 10 martsa lasa teo ny faritra Boeny. Fantatra tamin'ny fotoana io fa andalam-pamola volana piakady ahafahana mametraka ny maison de consommation sy ny réseau de transparence et de redevabilité sociale ny tambazotra ny fikambanan'ny mpiaro ny zony mpanjifa RNDC. Teo aratsika avetrana ary ny sary. Andalam-pamola volana paikady afahana mametraka ny maison de consommation sy ny réseau de transparence et redevabilité sociale ny réseau national de défense des consommateurs na ny RNDC. Tanjona moa ny ampiroborobo ny fahafantaran'ny pirenena tsirairay avy ny zony amin'ny mahampanjifa azy sy ny fitakiany izay zony izay raha toka tsy voahaja. Ny réseau moa ma réseau azy de tambazotra de ho apetraka koa zany eto Majunga iarana i fiara-miasa Banque mondiale ny réseau transparence et redevabilité sociale eran'ny Madagasikara fa anisan'ny voalohany zany koa zany ny eto Majunga ny ametrana zay satria eto ny manana rantsana amin'ny fikambanana manerana Madagasikara ny mahomby indrindra. Anangana maison de consommateur zay zao eran'ny Madagasikara fa mitady mpamatsy vola député efa nietrehitra nagnano an'izany mialatsiny fa izahay nietrehitra hoe maison de consommateur institut momba resaka consumérisme zay tsy zany 3e millénaire nisy an'izany consumérisme zany ary ny RNDC nahafantarany malagasy an'izany fa tsy nataonay antoko politique izy hoe parti consumériste de Madagascar fa nataonay mbola association ka ho zay hoe aza matahatra nareo fa tsika ifagnampy zay tsy maintsy bika maefa tambary fa rehefa misy zavatra tsy hay magnantogna ary zoanay ny taky ny zavatra tokony kasitsika. Isan'ny nampanontany tena ny mpiaro ny zony mpanjifa ihany koa ny mbola tsy fitsanganan'ny conseil de la concurrence izay tokony anaramaso ny fifaninanana. Io no isan'ny adievitra noresana tamin'ny velakevitra na raha nadievitra ny tanterahana tany Mahajanga ny 12 marsa teo nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany no fiarovana ny zony mpanjifa. Ny raha natao teto androany zany mikasika an'le fanazavazavana tamin'le vahoaka tonga teto ny lalàna 5 ohatra 20 tamin'ny 7 Oktobra 5 zay mifehy ny fifaninanana eto amin'ny firenena. Ny lalàna mikasika ny libéralisation na ny concurrence ty zany dia tsy natao hiaro ny mpandraharaha tsirairay fa natao hiaro ny tontolon'ny tsena zay ho hisy fifaninanana madio. De anatin'izy ty ato zany ny atao hoe cadre institutionnel dia ny ministère ny commerce sy ny conseil de la concurrence zay nahalava resaka teto hoe ny ao anatin'ny 2020 taona ny voahan'ny lalàna inona moa ny antony mbola tsy mahatafatsangana ny conseil de la concurrence io mba hanamoramorana ny fanaraha maso ny sy ny fisiany fifaninanana madio ho an'ny mpanjifa manerana ny nosy. Ny renivohitra Boeny moa no nandray ny fankalazana ny andro maneran-tany no fiarovana ny zony mpanjifa. 3 taona zao no efa nankalaza ny andro 12 marsa ny RNDC nosafidiana manokana ny teto Mahajanga apetrahany ny fankalazana taorian'ny tombana natsapana fa atokisan'ny vahoaka ny toerana ny réseau provincial de défense de consommateur eto an-toerana. Nanamarika ny fankalazana ihany koa ny fisian'ny fifaninanana ara-panatanjahantena tamin'ny taranja baolina kitra teny amin'ny Kianja Rabe Mananjara ka nisaraka tamin'ny Sasaala tamin'ny Ray Moray ny ekipa ny M3 TV sy ny RNDC teto.